La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola itontolona ary tsy hijanona raha tsy mivaly ny fangatahany fametrapelan'ny filoha sy ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta toy hatrany amin'ny faritra ihany koa ny fitakiana. Tsy hamaly intsony ny taratasy fiarovan-tenan'ny filoham-pirenena ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana raha nambaran'izy ireo androany teny anivon'ny HCC. Aloha ny sitina niaraka tamin'ny vahoaka izy ireo teo anolohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ampamoaka mahakasika ny francophonie indray no nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany. Tsy misy afaka ampiasaina ary tsy misy tombontsoa azon'ny vahoaka amin'ireo fototra joro. Hiditra amin'ny andiany faharoa ny etsika New Tech Event amin'ity taona ity. Ny volana novambra izao ny totosaina izany. Hiditra ny andiany fadimy kosa ny Science X Day izay andraisan'ny rehetra anjara. Maresaka iraisam-pirenena manome tokony mpitondra Korea Avaratra i Donald Trump manoloana ny fandrahonana ataon'izy ireo. Tsy tahaka ny natao tany Libia no kasain'ny Amerikanina atao raha ny fanazavana azo. Ny didin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia mbola itonitolona ary tsy hijanona raha tsy mivaly ny fangatana ny fametrapelan'ny filoha sy ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta toy hatrany amin'ny faritra ihany koa moa ny fitakiana Gaëtan Andriatsinavo. Teto amin'ny kianjany 13 no ny famotoana ny vahoaka sy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Nisy ny filatrona maneho ny fitakiana sy ny fangatana ny fametrapelan'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta. Taorin'izay, ny rosy teny amin'ny HCC Ambohida nitaky ny amoahana ny valin'ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka. Tsy naharitrela, niverina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey indray, nanohy ny fampitam-baovao sy ny fandraisam-pitenenana samihafa. Nandritra izany, nanamafy hatrany ireo solombavambahoaka fa tompona andraikitra feno amin'ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ny HCC ka tokony tsara araka ny lalàna velona, tsy hitanila amin'ny atsina ny heroa na eo aza ny feo mandeha fa misy fanambazana vola azy ireo. 9 miliara ny tadiavin'ny mpitondra fanjakana. Nisereserena reo fa tsy maintsy omena marché na omena tany na omena tabina azona le vola 9 miliara. Dia zao ny zavatra mahagaga kely. Le 9 miliara ve kisendrasendra sa mifandray amin'le hoe isan'ny mpitsara ao amin'ny HCC dia 6 mianadahy. So dia mbola te hanao zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena indray ianao raha zao nary mampiesina menakave. Mbola tsy heninao feona ve le resaka sanandro sanandro eto.
Antony maro ny mahatonga ny fitakiana fa metrapelan'ny filoha Erina Jaonary Mampianina sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Azo fitinina amin'ny teboka telo lehibe izany raha ny fanazavana. Ny tsy fifandriam-pahalemana eran'ny Madagasikara mampinainaina vahoaka malagasy ray manontolo no mahatonga ny antso manao hoe miala Rajaonary Mampianina sy ny firongony tompoko sy lasy tompoko vavy. Faharoa, ny kolikoly avo lenta hatreny avo loha ka tonga any amin'ny farany ambany zay mampitaraina ny vahoaka malagasy ray manontolo no mahatonga ny vahoaka malagasy manao hoe miala, tsy misy atakandro ny SVM sy Rajaonary Mampianina sy ny firongony tompoko lasy tompoko vavy. Fateny satany ary tena lehibe indrindra dia ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Efa maro zay hitatsika iny desiansa nataonay tany amin'ny asamble iny dia mbola nisy ihany ny valy zany fitoriny zany nataon'ny ACC. Mitodika aminareo amin'ny ACC zahay andininy fahafiry amin'ny lalam-panorenatsika ny pacte de responsabilité tompoko lasy tompoko vavy. Fitorina ara-pitsarana sy ara-dalàna nataonay. Maninona fifanarahana ara-politika no valiny fitorina nataon'ny solombavambaoko. Eketsika ve zany? Tsy eketsika zany tompoko lasy tompoko vavy. Pacte de responsabilité zany accord politique zany. Fa tsy didim-pitsarana, tsy décision fitsarana izany. Noho izany tsy hoekena intsony. Ary mbola verinay tsy hoekena intsony raha mbola accord politique no avalinareo amin'ny ACC ny fitorina mahakasika ny fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ny fitondrana teny Rajaonary Mampianina tompoko lasy tompoko vavy. Mbola itony tolona ary tsy hijanona raha tsy mivaly ny fangatahana dia ny fametraha-pelan'ny filoha sy ireo mpivarotra tanindrazana. Tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany tsy hivona no mitaky ny fanovana. Manerana ny faritra rehetra manerana ny nosy zany raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Antsiranana. Ho an'ny rampitso, hiavaka ny fitakiana ary mbola hiamafy kokoa, mandra-piandry ny valin'ny fitakiana avy amin'ny ACC. Ny mpitondra bus zay manohana ny tolona, ny fiaran'olon-tsotra zay manohana ny tolona, hametaka taratasy eo amin'ny fitaratra manao hoe miala Rajao sy ny firongo. Manomboka rapitso eran'ny Madagasikara anatin'ny fandraisana ho anjara amin'ny tolona na dia mivezivezy azy ianao mitatitra, mitady vola dia fa fandraisana ho anjara ny fametahanao soratra mazava eo amin'ny parabrise manao hoe miala Rajao sy ny firongony, azadino sy ny firongony. Zay zany hafatrapitaintsika tenenitsika amin'ny namantsika rehetra any mba hapetaka amin'ny parabrise ny fiara na eny amin'ny rehetrarehetra eny amin'ny fiara miaraka amin'ny sariny manao tsongolo batita. Rampitso amin'ny 1 araka izany no anomboka ny hetsika fitakiana ho an'ny fanovana eny amin'ny kianja ny 17 Mey.
tsy amaly intsony ny taratasy fiarovan-tenany filoham-pirenena ireo salim-bavim-boaka ho an'ny fanovana raha nambaran'izy ireo androany teo anivon'ny HCC nanohy ny sitina niaraka tamin'ireo vahoaka izy ireo teo anolohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroen'ny fanadiniana Henri Florian. Taorian'ny fanateran'ireo loholona sy ireo solom-bavim-boaka manohana ny fitondrana ny taratasy fiarovan-tenany filoha ny marena teo nanatanteraka sitina teo anolohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny solom-bavim-boaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka androany. Mitaky hatrany ny fametram-pialany ny filoham-pirenena. Nanome 10 andro ny teo anivon'ny HCC hamaliana ireo solom-bavim-bahoaka ho an'ny fanovana ny mémoire en défense napetraky ny filoham-pirenena fa nanamafy hatrany ireo solom-bavim-bahoaka ho an'ny fanovana fa tsy hamaly intsony ary mitaky hatrany ny famoahana ny didy fametram-pialany ny filoham-pirenena. Joiny de joiny tanteraka mametraka sy miaro tena amin'ny alalan'ny mémoire en défense. Nangataka moa zany izy hoe fotoana lavalava kokoa fa rehefa ohatr'ireny rehefa délai omen'ny fitsarana dia tsy maintsy tanterahana. Mikasika ny mémoire en défense iny dia famiteny izahay zany efa nitenenay teo hoe tsy hamaly intsony izahay satria fantatra hoe fa ampy ny voalazany anaty rokety ary ampy ihany koa finetiny sy nentinay ahafahan'ny fitsarana lalam-pandrenana amaly ny ray fanapahan-kevitra iny izahay zany fa voaray ny HCC zay afatra zay tsy hamaly ny mémoire en défense intsony izahay na dia mena 10 andro dahara amaliana an'izay. Miantso ny HCC ny solom-bavim-bahoaka hanoratra ny tantaran'i Madagasikara ho vaovao amin'ny famoahana ny didy fametram-pialany ny filoha. Tompona ndraikitra amin'ny toe-java-misy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka ny didy hivoaka eo. HCC hanoratra ny tantaran'i Madagasikara tsika ary hijanona anatin'ny diariny ty nosimamitsika ty zany rehetrarehetra zany. Inona no safidinareo androany? Raha misy raha mandrika ve eto Madagasikara ho tompona andraikitra amin'izany ve nareo ato amin'ny HCC? Zany ve zavatra tadiavintsika ato amin'ny HCC? Tsy hamaly intsony ny mémoire en défense izay napetraky ny filoham-pirenena araka izany ireo solom-bavim-bahoaka ho an'ny fanovana fa mitaky hatrany ny famoahana ny didy fametram-pialany ny filoha ankehitriny. Ifampitaona etsy amin'ny 13 May rapitso ireo solom-bavim-bahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka eo amin'ny fiandrasana ny didy avoaka ny HCC sy ho fanohizana ny tolona ho an'ny fanovana ity. Mandidina ny tolona izay hatrany dia nakaiza ny vola natokana hikarakarana ny fandraisana ny francophonie ho ireo solom-bavim-bahoaka ho an'ny fanovana ny fototra fitrasana dormody tsy misy afaka ampiasaina ary tsy misy tombontsoa azon'ny vahoaka madinika Gaëtan Andriatsilava. Nakaiza ny volam-bahoaka izay ny fanontaniana mipetraka tao anatin'izay efatra taona sy tapany ny tondrany fitondrana ASVM izay. Mbola mipetraka io fanontaniana io amin'izao fotoana ary miandry ny valiny ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ohatra amin'izany ny vola notrosaina tamin'ny fanamboarana rehetra andraisana ny francophonie teto amintsika. Vola be no lany saingy tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo izany. Vakiko fotsiny aloha ty dia anjarantsika mijery zay tokony atao rehefa avy eo. Latsaka katerena ny orinasa CEIMAD no nitrosana velan'ny francophonie zay tsy nahitany malagasy maro anisa tombontsoa fa nampanakarena olona vitsivitsy kosa tao anatin'ny fitondran'ny HVM sy teo anivon'ny CEIMAD. Mazava be ngam'izay a. Vola mitetina 2.20 miliara ariary. Vola be zany a 110 miliara francs no noteren'ny fitondranany indramina natao tamin'ny anaran'ny CEIMAD. Ambonin'izay dia mbola nisy volan'ny CEIMAD voatokana ho an'ny tetikasa hafa nalefa tamin'izany francophonie izany. Tsy mazava ny nandaniana an'ireo vola ireo ary tsy mifandanja velively ny foto-drafitrasa natao sy mivola laniny. Mbola mafisinay fa iarahantsika mahita amin'io village de francophonie io izay nanaovana bodongerina ny tanin'olona avy eo mianjaanja eo miasa tsy vita tsy miresaka lalana izay efa ny fampiresahana teto hatramin'izay.
Miantona avokoa ary tsy afaka ampiasaina ny ankamaroan'ireo fotodrafitrasana joro. Ny mpitondra sy ireo akaiky azy no nahazo tombony. Ny orinasa-panjakana sy ny vahoaka malagasy kosa mia mahantra hatrany. Tsy nisy tolobidy mazava navoaka ho an'ny entreprise niasa tamin'izany. Fakitrano an-trano tamin'ny mpitondra CEIMAD sy mpitondra fanjakana. Zava-misy dia zao, tsy voaveriny CEIMAD ireo volana indramin'ireo hatramin'izao tsika miteny zao. Ary ireo entreprise niasa tamin'ny francophonie dia mitory. Ny orinasa sy manao antoka ny fananany. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia manao izay daniny kibony ny mpitondra sy ny fianakaviany, mandroba sy manapotika amin'ny fananan'ny orinasa CEIMAD. Anisan'izany ny fiara tsy mahataho-dalana amin'ny orinasa izay nopitehan'ny mpanao politika mpitantana ao amin'ny orinasa sy Brown CEIMAD any Mahajanga, izay anjangazakahan'io olona io ihany. Vola mitetina $10,000, $500,000 ny very sy nanjavona ny velany. Nolazaina fa nomena kabinetra mpitady famatsim-bola. Mangina sy voatapim-bava ny filohan'ny syndicat-ny orinasa sy ny délégué no nitahotra sy ny fiarovana ny tombotsoa manokana. Noho izany, mahatsiaro ho natao tantely hafa-drakotra izahay ao amin'ny CEIMAD io zany, ary anjadiny Tsily Azolena ka miantso vonjy aminareo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ary matoky zahay fa tsy manao antso any anefitra fa ifanampitsika mba hamonjeny zany orinasa-panjakana zany. Mbola maro ny dossier ahitana kolikoly avolenta sy ketrano trano tahaka izao raha ny fanazavana. Tsy resana intsony ny fanondranana ny rem-pirenena sy ny tsy fandriampahalemana ary ny fakana sy ny fivarotana tanindrazana amin'ny vahiny. Ireo anton'ireo no mahatonga ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka iray manontolo hitaky ny fametram-pelan'ny filoham-pirenena ary ny firosoana amin'ny fifidianana melohan'ny fotoana. Tokony hitandrana amin'ireo tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany manokana ihany ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Maro ireo mitady amin'ny fomba rehetra ahafahana manadio tena mandritra ny hetsika fitakiana ho an'ny fanovana. Faladina. Samy mandray fitenenana avokoa na fikambanana na sendika na olon-tsotra sy ny maro hafa eto amin'ny kianjany 13 Mey. Milaza sy maneho ny etaetany amin'ny famotehana ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy nataony ny fitondrana SVM. Nanaitra ny maro androany nahita ny filohan'ny fikambanana iray nandray fitenenana. Filohan'ny fikambanana izay efa fantatry ny be sy ny maro iny anivo ny fiarahamonina amin'ny fomba fiasany. Eto ho tononoko anareo ny anarana Eric Naza, ery amin'ny route du Paperim Brown ao amin'ilay Pirelli io. Mbola voaray zay a. Io olona io a dia mampirisika gasy ohatrantsika izao, mangalatra tanin-drazan'olona. Avy eny Lanier eny a, io lalana io tsy mandeha io. Dia eo amin'ny tamimbaronay io 50 hektara ny tamimbarona ihany. Dia tsereto mividin'izay aloha. Na eo aza ny fahafahana miteny sy maneho hevitra amin'ny fitakiana fanovana, tokony ho mailo ny vahoaka sy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana amin'ireo mitady hanao récupération politique sy te hanadio tena. Raha ny fantatr'izay, tsy vao zao no nahitana olana amin'ny resaka tany ny eny Avaradrano, ary faheno matetika ny anarana Ravelona Nosy Bruno. Tafiditra amin'ny olana fananantany maro eto Antananarivo renivohitra izy, ary isan'ireo nivarotra ny Villa Elisabeth anjara fonenan'ny filoha teo aloha Zafy Albert ihany koa ny fianakaviany. Tonga nametraka ny fiarovatenan'ny lehibe ny mpanatanteraka ireo parlementaire mpanao lalàna mpanohana azy androany maraina teny Amboda toerana misy ny HCC. Fomba mbola tsy hita izany eran-tany amin'ny tany demokratika mampanjaka ny fisaraham-pahefana iandraso. Ireo parlementaire SVM mpanao lalàna mpanohana ny fitondrana tokony anara-maso ny fahefana mpanatanteraka anykeo maraina no tonga tsetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanaritra amin'ny fiarovatena amin'ny filoham-pirenena lehibe mpanatateraka noho ny fanitsakitsahana amin'ny verimbenina lalam-panorenana sy ny nahatsanganana hatramin'izao ny fitsarana avy na ny haute cour de justice. Fomba mbola tsy fahita eran-tany zany amin'ny tany demokratika mampanjaka amin'ny fisaraham-pahefana. Ny tena nanaitra dia izy ireo indray no nilaza fa tokony arahana amin'ny antsipiriny ary arovana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy tokony hajaina ny fisaraham-pahefana arak'izao anarantsika azy izao. Manotrona
ireo mpisolo vava ny filoham-pirenena noho izany izahay anatitra izany mémoire en défense izany mampita hafatra izahay parlementaire miaro ny fitondram-panjakana fa tokony arana amin'ny antsipiriana ny lalalam-panorenana asary-piaro izahay ny tokony anarana amin'ny antsipiriana ihany koa ny principe de séparation des pouvoirs zany hoe ny fisarahana fahefana. Fantanina maro ny tonga avy hatrany tao andohan'ny mpanara-baovao raha nandray ty fanambaran'lo olona Rinandriamandafy sety ity. Manaja ny lalam-panorenana ve izy ireo? De inona mo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana iny fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andiha maro tamin'ireo volavolan-dalàna fehizoro misa 3 ifehan'ny fifidianana natao amboletra tsy nananaovana kolokolo iny ny fandaniana azy. Aiza ny fanajana ny 17 amin'ny lalam-panorenana izay mitsipaka amin'ny fifadibadiana palitao. Profon'izany tsy fisihana kandidao solombavam-bahoaka avy amin'ny SVM na iray aza nefa ankehitriny misy amivondrona parlementaire zany eny Tsimbazaza ary reto hita nanaritra amin'ny fiarovana amin'ny filoham-pirenena andro amin'ny maraina ireto. Aiza ny fanajana ny fisaraha-pahefana lazaina kanefa dia parlementaire tokony anara-maso ny asan'ny mpanantanteraka ankehitriny no manaritra amin'ny fiarovan-tenany lehibe ny mpanantanteraka noho ny fanitsakitsahan'ny lalam-panorenana. Fanampin'izany iza no nitondra olona tena fobetora amin'ny Bianco tamin'ny rarana ny anjehana Andramatoura izay mamonjy Claudine vokatry ny fanodikodonana ny fananam-bahoaka. Ary iza no nitorabato izany toerana izany? Tsy io olona milaza ho mpanaja fatratra ny lalam-panorenana sy ny fisaraham-pahefana io va? Ny fanaovana sy fiheverana malagasy ho bady sy nandra na mora manadio toy izao no isan'ny antony mahatonga ny vahoaka miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ho amin'ny fanovana mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena Rajoana Mampianina Hery sy anatotosana mialoha ny fotoana nolona azy amin'ny alalan'ny fifidianana dia izao mbola ataon'ireto parlementaire mpanohana ny fitondran'ireto ihany. Ny aiky ny tsy fahombiazan'ny fanelanana ataon'ireo vahiny amin'ny raraha eto Madagasikara ny filohan'ny vondrona Afrikanina. Samy mitana ny heviny ireo nanaovana fanelanana raha ny voalazany tamin'ny fampitam-baovao Lili Rabiata. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny vondrona Afrikanina manaiky ny tsy fahombiazan'ny fanelanelana eo amin'ireo mpisehatra ara-politika amin'ny filohan'ny vondrona Afrikanina. Samy miziriziry amin'ny heviny ireo mpanao politika nanaovana fanelanelana raha ny voalaza hatrany. Tsy hita ny fitsinjovana ny tombontsoa ambony ny firenena ary inona ratsy hatrany ny fanatanterahana fifidianana sy hanamafy ny krizy izany. Raha ny zava-misy, hatramin'ny fotoana nampahafantarana fotsiny ny fahatongavan'ireo mpanelanelana vahiny ho tonga eto Madagasikara no efa nanakiana izany na ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana na ny vahoaka na ny antoko politika samihafa. Ny fomba nitondrana fanelanelana nataon'ireo vahiny ireo no efa voalaza fa nitondra ny firenena amin'izao krizy izao ankehitriny. Tsy ireo voakasika mivantana amin'ny olana nitondra amin'izao krizy izao no nantony ireo mpanelanelana sy ny tadiavana vahaolana fa ireo mpanao politika izay tsy malala afa-tsy ny fitadiavana ny tombontsoany manokana ihany. Ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara, Tim, Malagasy miara-miainga ary Maleo tena sy ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana no tsy mitovy hevitra amin'ity raharaha ity ary nitondra amin'izao olana izao. Hatramin'ireo filoham-pirenena teo aloha nefa nampidiry ny mpanelanelana amin'io raharaha io. Manamafy ny voalazany antoko Malagasy miara-miainga tamin'ny taratasy misokatra nalefany io fomba fanao ny mpanelanelana vahiny io. Izy ireo ihany koa izay nanamaiva ny olana io ary nilaza fa olana mpitranga amin'ny fotoana mialoha ny fifidianana ny fitakiana ataon'ny solombavam-bahoaka ankehitriny. Hiditra amin'ny dokavarotra isika aorianan'izay no ahitantsika ny mahakasika ny etsikany UTEC event. Eo amin'ny koa ny varavarana misokatra androany izay nataon'ny BV Société Générale. Rehefa avy eo ary. Mankalaza ny fahadimy taona ny Cool TV sy ny Cool FM. Fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin'ireny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main atolotra Luxor, pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty, appareil électroménager atolotra Akourdig, fer à lisser avy amin'ny Fity Boutique, bon d'achat marobe avy amin'ny Shoprite. Tsotra ny fandraisana anjara, dieny izao maka-selfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Cool TV, hitanao eny amin'ny Akourdig, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talatamaty.
mandefasa commentaire ao amin'ny pejiny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarina dia ataon'izy 25 Mey ao amin'ny fandarana Sokoly. Tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM. Payez vos courses avec Mvoul dans les magasins. Nouveau chez Leader Price et uniquement avec Mvoul. Gagnez du temps en faisant vos courses en ligne sur www.leaderpress.mg. Commandez en ligne, payez directement avec Mvoul et récupérez vos achats au Leader Press le plus proche de vous. Simple, immédiat, sécurisé. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambarantelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Salama daholo liry Tomoso K5 dia manasa antsika amin'ny 26-27 Mey Anosy Belleville Festival Libertalia. Isika rehetra tompoko dia miara-miombona miady ho an'ny sita tonga ava maro fa milay be io. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Hello les amis, nous c'est Christelle. On vous donne rendez-vous au Libertalia Festival les 26 et 27 mai à Nosy-Bé. Tous unis contre le sida. C'est censé porter chance. En passant, je m'appelle Nick. Bête. C'est ma faute. Côté amour, je n'ai jamais eu beaucoup de chance. N'aie pas peur, vas-y, bête. Voici ce que les Romains appellent la fontana d'amore. Quand on y lance un sou, on est censé trouver l'amour. Peut-être que si j'en prends quelques-uns, comme toi, et toi, et toi, un peu de cette magie retombera sur moi. Araka ny hitantsika teo iny horonan-tsary tantaram-pitiavana c'était Arôme no raha itsika sy ho hitantsika ny oalina amin'ny folo ora tsy sasany eto amin'ny Cool TV. Nanoizatsika ny vaovao dia mitaraina ny mponina ao amin'ny faritra Sofia no ny faratsian'ny lalana izay miatraiky amin'ny toe-karena any amin'ny faritra sakana amin'ny fivoahan'ny vokatra raha ny fanazavana azo fanadiny miantarandriana evo. Raha tsy aritsy nisy fanamboarana tanatin'ny fotoana maritra ny lalana maro mampitohy ny faritra Sofia,
tahaka ny lalana mampitohy an'Antsohy Bealalana, Antsohy Analava, Antsohy Mandritsara. Nanisy azany filazana ny fanamboaran-dalana tamin'ny faritry ny taona 2014 tsy naharitra izany ary simbatrany. Ny mampitaraina ny mponiny agny amizao am'le ny infrastructure moa ny volagnina teo lalana zany tsika tsy hiteny fogna ankoatrany befandrina varatra. Io moa befandrina varatra Antsohy io ataoko eo amin'ny 90 km ny halavirany. Taloha avec 1 heure de temps et demi defa mahavita io lalana fa amizao fotoana il faut compter 5 heures 6 heures de temps zany zay vao afa. Ohatran'izany koa Bealagna isan'ny ataoko grenier ny Madagasikara io ary hain'ologno jiaby amin'ny faritra na eto Madagasikara nefa ny amizao ny lalagna Bealagna Antsohy de tegna tsy praticable amin'ny andro zao de zany zao isan'olona de ingeza be am'le famoahana ny vokatra amizao. Vokany tsy tafavoaka avokoa ny ampahany betsaka amin'ny vokatra any an-toerana araka ny fitarainan'ny mpitondra tenin'ny mponina nandritra ny fampafantarana ny fanantontsana fifidianana ho ataon'izy ireo rahampitso izay ho filohan'ny fikambanana tsy miankina iray amin'ny faritriny. Faritra Sofia izay malaza amin'ny famokarana vary, vanila sy ny maro hafa. Ny farantsy andalana de isan'ny manahirana ny toe-karena. Izany hoe ny vokatra ne vokatra le vokatra de tsy maintsy tadiavana ny mpividy hoe débouché. Nefany aviagna mba hahafahana mivarotra an'le vokatra mila lalana. Raha tsy simba ny lalana le vokatra ato zany manjary surproduction ny zavatra misy. Raha ny antotanisa avy amin'ny agence d'investissement de la privatisation de Sofia na ny Invest Sofia ny taona 2014 sy 2017 anefa mampiditra 700 ny PIB ny renivohitr'i Sofia. Tsy ny amin'ny faritry ny andy saika ahitana io lalana ratsy io avokoa ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara tahaka ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena faha-13. Nivoaka androany kosa ny laharana faha-7 ny gazette Madagascar Matin Hebdo. Lohateny lehibe amin'izany, il est temps le régime de la honte contre ces dernières heures. Antsipirian'izay moa zay hita ao amin'ny pejy faharoa sy fahatelo. Hita eo ihany koa Pasteur Mayol, la situation actuelle reflète une guerre spirituelle que seule l'Église a la force de combattre. Ao amin'ny pejy fahaefatra sy vadimy no ahitana an'izay d'échéance. Le président a sciemment bloqué la mise en place de la haute cour de justice. Tao amin'ny pejy fahatelo ary any amin'ny pejy fahafolo kosa ny misy ny fampahafantarana ny fandaharana alalino izay fotoana ny fanadadiana lalina eto amin'ny Kolo TV. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia sehatra ahitana karazana asa maro ny banky saingy vitsy no mahalala izany eto Madagasikara. Antony sy ny andro misokatra ho an'ny mpianatra androany izay nitsotosainy teo anivon'ny BV Société Générale. Tanjona amin'izany moa ny hanomezana tosika ny tanora amin'ny tontolon'ny asa raha ny fanazavana azo fanediny miantarandriana evo. Sehatra mbola malalaka eto Madagasikara ny sehatra asa eo anivon'ny banky noho ireo karazana asa maro ao aminy. Vitsy raha oharina amin'ny tany tanora navita fianarana tsy manana asa nefa ireo mitodika amin'ny fitadiavana asa amin'ny banky eto amintsika raha nambaran'ny mpiantsehatra iray. Antony sy ny andro misokatra natokana ho an'ireo mpianatra androany. Ato amin'ny banky dia misy 73 métiers. Le 73 métiers ireo zany tiana ho hita amin'ny mpianatra mba ahafahan'zareo mamolavola sy indrindra mahafantatra hoe inona no tiana atao. Dia mazava ho azy rehefa tonga eto izy dia efa misy an'ireo mpiasa ireo zany dia afaka manontany izy ny formation rehetrarehetra sy zavatra tiana anontany eny. Tena tanjona zany hoe métier rehetrarehetra mihitsy no hitan'zareo eto. Métier izay tena tian'zareo sy ato amin'ny banky araka teneniko teo misy telo amby 70 amby 100 asa ato dia afaka midécouvrir fa zavatra tena mampiavaka kely angamba dia misy natsoina hoe Innovplace zay. Raha manana idée koa zany zareo inona mety hanatsarana ny banky na ihana dia raisiny tanana daholo idée azareo. Andiany fahatelo izao nisy ny hetsika une journée découverte des métiers de la banque izay nitotosaina teto amin'ny BFV Antaninarenina.
araka teneko to large be mihitsy tena mazeva betsaka ny miasa atao aminay dika zany misokatra ataonay anao raha nianatra IT afaka maka ty aminay nianatra marketing na commerce international comptabilité atao amin'ny banque zany ny azoko lazaina angamba hoe orinasa ray ahitana karazana asa rehetra ary mifandraika amin'izay zavatra rehetrarehetra ny anaranao journée de métier aloha zany androany any fa ny tsara fantatra dia izy ty amin'ny filiale neraka izao tontolo izao amin'ny société générale dia nanomboka mois d'avril samy nanoatra daholo ny mahasuvio an'ny société générale eraky ny izao tontolo izao dia nenay moa zany androany fa nasanat zany tsara fa dia efa nampifantatra an'ireo école partenaire anareo ihany zay. Tamin'ity hetsika ity no nanomezana vahana ny tanora eo amin'ny fitadiavana asa sy ny fitadiavana fiara-miasa eto anivon'ny BFV. Hiditra amin'ny andiany faharoa kosa ny hetsika New Tech Event amin'ity taona ity ny volana novambra izao no tontosana izany. Hiditra amin'ny andiany fahadimy kosa ny science haika izay Faradiny Michela Renardson. Faritra sy fampiratiana fampisehoana ny tontolo ny teknôlôjia, fifaninanana eo amin'ny samy mpikirakira ny teknôlôjia vaovao. Ireo amin'ny ankapobeny no ibana mandritra ny hetsika New Tech Event andiany faharoa. Raha ampitaina tamin'ny herintaona, isy ny sehatra hafa izay manodidina ny teknôlôjia hafa ho hita amin'izany. Io salon de la technologie dia ahitantsika stand maro momba ny teknôlôjia tahaka ny ordinateur, téléphone, appareil électroménager, ao ihany koa ny resaka énergie renouvelable. Dia ho hitantsika eo ihany koa ny fampiratiana momba ny formation ana resaka teknôlôjia, conception, réalisation sy finalisation na produit. Mampiavaka azy voafaritra ao daholo ny resaka teknôlôjia. Ohatra hoe tamin'ny première édition anay zao tsisy électroménager fa amin'ny titontia dia ho asianay électroménager ary ho hitanareo daholo rehefa karazana teknôlôjia. Isan'ny mampiavaka ity hetsika ity tahaka ny mahazatra ny fanomezana sehatra ireo liana amin'ny famoronana. Ho raiketin'ireo mpikarakara ao anatin'ny science day izay sehatry ny famoronana izay. Ny tena ndraikitray amin'ilay New Tech Event zany atao amin'ny lokalan'ny Abaka sy ny CIDST nanaovana an'ilay science day. Dia io science day moa fa raha efa lazaina teo zavatra mandeha mandritra ny 7-7 ora. Dia ao anatin'io ny ankizy mikirakira ny mampiseho ny fahaizana zany mba hamorona zavatra mba ahafahana hoe mampivoatra sy hampandroso ao Madagasikara. Ny volana Jona no anatotosany izay science day izay ary ny volana Novambra kosa amin'ny hetsika New Tech Event no hisy ny fifantenana ireo mpandresy. Ankoatry ny Abaka misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny foibe ny Torohay ara-tsiansa sy ara-teknika. Dia io fiara-miasan'ireo totsika hoe sehatra anaky telo ireo zany no miaraka anao le andiany le hoe New Tech Event sy le hoe science day. Dia le science day io zany dia efa ny andiany fahadimy no atao zany moa dia fandroana zany andiany fandroana miaraka tamin'ny New Tech. Ny 2-3 Novambra izao no tanterahina etsy amin'ny gymnase couvert Ankorondrano ny andiany faharoa amin'ny New Tech Event. Miditra amin'ny andro fahatelo kosa ny hetsika laitsena be Rampitso Sabotsy 7 Mey manomboka amin'ny 7 ora moa dia misokatra ny vavahady. Miavaka ny tolotra ho an'ny Rampitso maimapona ny fidirana amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 11 ora. Isy ihany koa ny seho erahana amin'ny Monsieur Saïda manomboka amin'ny 10 ora sasany. Isy ny Zumba Fitness manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Miampy an'ireo mpanakanto surprise ahitana karazana entana rehetra ny amin'ny hetsika laitsena be toy ny sakafo, ny finday sy ny maro hafa. Vaovao ara-panatanjahantena tontolon'ny kitra kosa indray mandeha ny resabe sy ny feo miely any Espaina ihany fa hovidin'ny Real de Madrid 50 tapitrisa euro i Neymar fa ny adina Henri Florian. Mandeha ny resabe any Espagne ankehitriny fa hoe hovidin'ny Real de Madrid ho azy ilay kintana breziliana laharana 10 ny PSG. Ka mitentina 50 tapitrisa euro ny sandany. Mbola tsy misy anefa ny fanamafisana izany vaovao izany hatreto. Fa raha ny nambarana Nasser azy dia mbola 2,100 ny vita ny janonany any amin'ny Paris hatreto. Any ambadika anefa
efa mandeha ny resabe ny resaka 3 tapitrisa euro no voakaramina isan-taona ary antoka iray hahafahana mandresy lahatra ireo mpanambola sy ireo orinasa matanjaka hanampy amin'ny fanarenana ny kianjan'ny Santiago Bernabéu izay mitaky vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro ny fahatongavany any Madrid. Etsankilany mandeha ihany koa ny feo fa raha mbola ao i Cristiano Ronaldo tsy ho avy any izany i Neymar. Lalana tsy maintsy omban'ny Neymar teo izao ny fankanesana any amin'ny PSG izao mialohany hiazony Real de Madrid. Izany hoe azo eritreretina ihany ny hatanteraka izany fifindrana izany na tsy. Miandro ny toy ny vaovao araka izany ny mpankafy baolina kitra rehetra manerana izao tontolo izao manoloana ity vaovao ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manome toky ny mpitondra koreana tavaratra i Donald Trump manoloana ny fandrahoana nataon'izy ireo tsy tahaka ny natao tany Libia nokasain'ny Amerikanina atao raha ny fanazavana azo fanadina. Niezaka nanome toky ny koreana tavaratra i Donald Trump nanomboka ny alarobia teo fotoana nilazany Pyongyang fa hofoanana ilay fihaonana ataony 12 jona izao any Singapour. Ny fanambarana ataony John Bolton no antony fandrahonana io. Nilaza ity mpanolo-tsaina Amerikana amin'sana fiarovam-pirenena ity fa ny fomba fanao natao tamin'ny fanalana fampiasana fitaovam-piadina nokleary natao tany Libia no ampiarina ihany koa any Korea Avaratra. Nanitsy izany Donald Trump. Tsy ny modèle libien no modèle eritreretinay ho an'ny Korea Avaratra. Tany Libia nosimbaina io firenena io, nisy nanimby io firenena io. Tsy nisy fifanarahana ny amin'ny hoe hitazomana ny Kadhafi. Ny amin'ity fotoana ity iarahana amin'ny Kim Jong-un ny fifanarahana. Ho eo izy, ho ao amin'ny firenena izy ary tantana ny fireneny. Hanana harena maro ny fireneny. Mbola misy antony hafa nefa nanosika ny Pyongyang tsy hanatanteraka io fihaonana io. Ny fisiany ny fanazarana ataony tafika Seoul sy Washington any Korea Atsimo. Omaly nosokajiny ny mpitondra ny Korea Avaratra ho tsy maina inona ny mpitondra ny Korea Atsimo ary nilaza fa tsy hifampidinika amin'ny reto farany izy ireo. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao misongadina tamin'ity alina ity. Mbola hitonitolona artisanina raha tsy mivaly ny fangadana ny fametrapelan'ny filoha sy ireo mpikambana rehetra ao anivon'ny gouvernemanta mitohy hatrany amin'ny faritra ihany koa moa ny fitakiana. Tsy amaly intsony taratasy fiarovany filoham-pirenena ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana raha nambaran'izy ireo androany teo anivon'ny HCC. Ary farany dia hiditra amin'ny andiany faharoa ny etsika New Tech Event amin'ity taona ity ny volana novambra izao no natotosana izany hiditra amin'ny andiany fahadimy kosa ny Science Egg Day. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahanao nanaraka izany hatramin'ny farany soava-mandry dia veloma mifodaly tompoko. Aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.